Rehefa indray dia azo mazanga fotoana izy dia hotisana eo amin'ny somabitra manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 21 mois 2016 fa dia be ny programantsika amin'io ka ny anomboka anazy dia ny andro zoma zany hoe ny 19 zany dia izy ny animation miaraka amin'ny artiste voaterana Marjov zany avy eo arahany Davis. Ny asabotsika dia ny asabotsy latsika zany dia misy ny animation plage ny tontolo ny andro ny sasany ka hatramin'ny 4 arivo avy eo ny arivo kosa misy ny animation podium sy spectacle. Ny spectacle zany dia ny sabotsika miaraka amin'ny ambondrina ary ny lahatsika miaraka amin'ny maître à l'écran sy tatins. Mariana fa isan'andro dia isy ny animation podium miaraka amin'ny fouillé, ny animation discothèque miaraka amin'ny DJ Nicky Jimmy sy DJ Sniper. Momba le programme ny animation plage ny verena kely. Animation plage dia tsaina sasany ka hatramin'ny 4 ora. Izy io moa zany dia amina toerana ray eo akaikin'ny sitiny THB Tour, toerana izay andraisana andreo fianakaviana miaraka amin'ireo zazakely sy ireo namana isan-karazany. Io zany toerana misy kilalao isan-karazany ana amin'ny Viva, Caprice, Judoro ka misy loka maro zarena mandritry ny fotoana io. Momba ny THB Tour kosa ny ao amin'ny sitiny THB Tour manomboka amin'ny 4 ora arivo any ao misy ny animation podium. Izy koa ireo toerana voatokana isotonany ireo karazana zavatra misotro star na jus na rano na berio. Izy koa ireo sakafo isan-karazany miaraka aminy. Mariana fa amin'ny THB Tour io zany dia amin'ilay site dia voafehy fitateraka toerana io ary misy fidirana anankitelo. Isaky ny fidirana zany dia misy fisavana. Fisavana moa zany fisavana voalohany dia ny karapanondro satria nahoana tsy azo idirany ankizy latsaky ny 12 taona amin'ilay toerana. Fisavana manaraka dia fohy ao koa ireo fitentsika anazy fisavana vatana moa zany ary ny fisavana fahaterana dia ny détecteur de métaux. Ny olona rehetra zany tsy maintsy mandalo amin'io fisavana io raha te hiditra amin'ny toeran'ny THB Tour ka raha misy mivoaka ka te hiditra dia tsy maintsy mandalo amin'io fisavana io. Ao anatin'ny fitandrovana ny sécurité an'ny olona zany rehetrarehetra zany. Mandritry ny fotoana io koa zany dia ataonay izay tsara ny eo amin'ny resaka nettoyage satria toerana madio ny raisinay ary toerana madio no averinay eo. Toerana voafefy hitandrona filaminana ny accès aux mineurs dia tsy misy amin'ny fotoana io raha tsy eo amin'ilay animation plage ary ny dispositif de sécurité dia ataonay maximum satria nahoana misy eo amin'ny 90 ny olona izay hiasa en sécurité civile avy aty Antananarivo izay manaraka ny THB Tour sy mazatra raha en sécurité civile avy ao Majunga ary eo ny force de l'ordre ao an-toerana izay fazatra miara-miasa aminay. Ao koa ny croix rouge miara-miasa aminay ao daholo ny resaka barrière de sécurité par rapport amin'ny dispositif de sécurité izay atao izay ampilamina ny hetsika mandritry ny fotoana io.